Indiao hitandrina ranjakavola no ny famindrapon'Andriamanitra irahiny tondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alady faefatra amin'ny volana Marsy iarahantsika mianatra no hevitra mankadiro hoe mizaha toetra ny finoantsika ny tompo. Raha atao mijery kapobeny amin'ny fiainan'ny firenentsika zany no hevitra zany ary maresy lahatra eo anatrehan'ny tompo amin'ny mahafiangonan'Andriamanitra zany efijekeniny zany tsy salasalana dia toy ny hoe fampiresaka amin'ny fiangonan'Andriamanitra azy zany mihitsiny isaky ny vanim-potoana iainantsika dia mifandraika amin'izany ho hevitra zany ny zavatra misy tsy hoe niresaka tany amin'ny météo koa ny mpanao pericube na niresaka tany amin'ny mpanandro tany ny efijenkeny many ahafantatra hoe isy ninona angamba volana zao amin'ny taona fa dia iainany zany ary dia isaorantsika ny tompo fa fitiavany zany mizaha toetra ny fontsika ny tompo. Fa tamin'ity an'ity mikisaka kely manko amin'ny sehatra misy anao manokana mba ahafahana mananatra zany nakasika ny hira faharoa dimapolo amby-efajato io hoe dinio ny tenanareo na mitoetra ny finoana ianareo na tsy. Ny tompo zany mizaha toetra atsika fa isika kosa manana ndraiky zany aninona andinika ny tena atsika. Raha fandinihan-tena fizika zany hita maso makaiky ianao mahay mihitsy reto zanako rety makaiky zany raha andinika ny tenanao ohatry zao io dia tia hita ny tenanao anao zao dia mahitako makaiky zany eo anatreny fitaratra diza hitanao anaty fitaratra ny olona ao tokotany eo no hitanao anatin'le fitaratra ianao no lohan'ny fitaratra dia ny olona tokotany eo no hitanao zany manoloana ny fitaratra ianao dia ny tenanao no hitanao ao fa izany mitsy koa jakoba ny lazan'io fa misy olona ozy izy lay tsy makatao tenan'Andriamanitra dia hoarina amin'ny olona nakeo amin'lohan'ny fitaratra nijery ny taleha dia rehefa lasa izy dia avy nijery teo izy asa mba hitany teo ohatra hoe ohatra somary mba mitsina kely miloko mena zay fahitany azy teo ohatra misy manananina ty zany dia kosehina amin'ny coton sa servieta sa dia zany natao teo amin'lohan'ny fitaratra teo fandiniany ny tena fa vao niala teo izy dia adiny taleha mampieritreritra zany fiteny Jakoba azy zany ary sao dia zany ty kristianina ity hoe dinio ny tenanareo dia eo tokoa izy mba manoloana fitaratra ny ten'Andriamanitra no fitaratra ho atsika dia eo izy fa vao miala eo izy dia adiny aby io ny tenen'ny ten'Andriamanitra taminy ary zany sary zany mila tafajanona ao an-tsaintsika mandrakariva isaky ny eritreritra ny ty fiainantsika ty sika mandiny tena mamantatra ny tenantsika. Ary ny fitaoman'ny apôstôly mainka mialanina kokoa tsy hoe mandiny tena fotsiny hoe arak'izany razaka zany hoe fizika dia ny tenanao dia anaty fitaratra dia saty ohatra zao maso kokoa ny molotro fa dinio tenanareo toy izy na
tsy mitsingevaheva ny finoanareo. Na olona ambony fasika ianareo. Faharoana amin'izany fampianaran'i Jesosy any Matthieu 7:7-8. Azay mandreny teny ka mankatoy izany dia hoarina amin'ny lehilahy eny sy manantsaina izay nanorona ny trano teo amboniny vatolampy. Ho avy ny rihana, ho avy ny orana, hifofofo ny rivotra, amely izany trano izany. Nefa tsy nampioditsina azy izany. Izany ny finoan'ny olona ny olona. Zao toetra ny finoanao na mitoetra ianao na tsy. Dia tonga zao rivotra mitsoka rehetra zao, tonga zao fanenjena rehetra, tonga zao rehetra rehetra zao, ny olona ny tompo zay ianao. Verinany amin'izay ny anarantsika tamin'ny farany sika, tsy Jehova akory no makafanahy ianao. Fa izy Satana no makafanahy ianao. Toy ny hoe iran'Andriamanitra akafanahy ianao. Fa tsy zany, i Satana izy no misisika. Rehefa mamaky ny boky Job ianareo, na inona nataonao nanesika ahy amely azy. Hoy Jehova tamin'ny Satana, izy manesika eo. Satana manesika ny Jehova amely any Job. Ary zany mihitsy atao ny anatrehan'Andriamanitra. Asesiny, tereny, itonany isan'andro ozy ny fanaon'ny olona. Mandodiny isan'andro. Asioe Job. Satana zany tsy mikendry efa tsy miambely ianao ary ambely anala ny ainao mihitsy azy. Fa ho isika tamin'ny hely manao révision kely. Manino izy io? Inona le ataon'Andriamanitra rehefa mitady anao zany Satana? Tena henoko be mihitsy. Hoe monimonina ve Andriamanitra? Inona nataon'Andriamanitra raha tamely any Job Satana? Nametra amin'ny teny frantsay, hainareo zanaka ny frantsay rehetra hoe censuré-n'Andriamanitra ny ataon'ny Satana. Lanjay. Dia izay zakanao ihany no velaresen'ny Satana, ataon'ny Satana aminao. Lesona andraitsika tamin'izay fa azy ianao manaiky azy ampiasain'ny Satana amely ny namana. Lasa fiasan'ny ratsy ianao amin'izay. Zay ny tenin'ny apôstôly Paoly eo, mba tsy anaovanareo ratsy. No antony anaovana ny teny izao hoy ny apôstôly, mananatra anareo aho. Diniompena anareo na mitoetra fononareo na tsy. Mo tsy fantatrareo va fa ao anatinareo iza Jesosy Kristy. Io mila fantarina io isaky ny teny ianao, isaky nanao zavatra ianao, manontany tena hoe iza zany mitaonasa manome sainahy teny sa nao zavatra zany. Ty tadidio jereo tsara mba io andobokon'izao vao no mazava be. Raha vory eo anatrehan'Andriamanitra, raha mifanafika amin'Andriamanitra, raha miresaka amin'Andriamanitra ianao, dia mba eo koa Satana. Dia vo tsy mahay mihaino an'Andriamanitra ianao, tsy mahay manokila tsofina, mampandry-sofina mihaino an'Andriamanitra ianao, dia izy ny mamely eo ilay ratsy. Ka mila mamantatra ianao, anisan'ny fizahatoetra amin'ny finoantsika, anisan'ny fandinihan-tena ataontsika, mandino tena ianao. Iza sa fanahinina manesika anao manao an'io ataonao io. Mananatra anareo anaka. Mba iza miaraka amin'izany fananjoro zany ianao. Fakazara? Amitsitoy ianao.
dia fanahy Jehova zany manesika azy zany, fanahy Jehova zany mampiteny azy zany. Fa raha fanahy ilay ratsy, henonao zao mihitsy. Ary raha tsy maheno anao ny olona mahita anao sy manafika anao io mahita fa naninana ny olona hitanao rehefa mahitanao mitenina manao zavatra eo, rehefa hita zany toe-javatra zany fantatrao fa lay ratsy zany manesika zany. Hoy ny apôstôly Petera, toero izy ka miorena tsara finoana ianao, matoa zany ianao azo ny Satana ampiasaina manino, tsy miorona amin'ny finoanao an' Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazofijaliana namonjy ianao zay. Zaho toetra tena nareo na mitoetra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy nareo na tsy. Noho zany inotsika an' Jesosy Kristy zany, inavy ny inotsika momba an' Jesosy Kristy. Lava be mamaky ny fanekempinoana apôstôlika ianareo fa tsy fanekempinoany le miaramila ho faty, fa samy manana ny conviction personnelle tokoa ny tsirairay, manana fanoratena ny tsirairay. Zaho dia zao nanorako tena ho an'Andriamanitra, zao nataoko amin'ny asa, zao nataoko ho any am-pono, manana zany faharesan-dahatra ny tsirairay. Fa ny fanekempinoana apôstôlika momba an' Jesosy Kristy dia tany saina mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana anako lahy tompontsika nateraka Andriamanitra tamin'ny alalany Virjy. Zany ke zatra mila takarina ao an-tsaina antsika, inona ntika zany fisinako nijaly io raha nanapaka Ponty Pilato, inona nampijaly azy nombola tamin'ny hazo fijaliana, inona zany natao teo ny hazo fijaliana zany, matimaty foana izy sa hoe ohatrany filazany tsy mino zay hoe izy ny tanony teny eo. Fa nisy solonao nividy anao teo anasen'Andriamanitra izy, ka mananatra anao any makanisy anatreny zany fitaratra zany ianao, fitaratra manambara an' Jesosy Kristy, tsy hoe avedile tsisy fitaratra ao an-trano fa zany mividy, fa mankeo amin'lohany ten'Andriamanitra manambara an' Jesosy Kristy ianao, dia zaho toetrao fonao mitoetra amin'izany fandraisanao ny famonjeny Jesosy Kristy zany, zany famelan'ny heliko zany fandeferany aminao zany fitatana ny fiainanao zany be ianao. Sa za tsy mila am'zany, za efa tsisy problème, madio be klina fa sy tena manona am'zany, tsisy ilako fitaratra koa ijereko aho, efa fantatro madio aho. Dia makeo anatrele fitaratra ianao, dia mamantatra ny tenanao ianao, dia miaiky ianao rehefa be hoe tompo hitokely ny datarabe manaraka izay nofidina natao tanatin'ny fampavana na anaovana ny faminambevenana mizana ny fahalalako eto amin'ny fiangonana, fa mierimberitsika isaky ny fotoany, isaky ny mandray fanasany taoko isika hoe tsy mendrika ahy mpanoko, mety anao hoe zanaka raha eo fona aminao aho, ny olona mitoetra amin'ny finoana zany zay tamin'ny lehilahy kristiana, ny olona mitoetra amin'ny finoana, tsy hoe olona miziriziry, tsy hoe olona manamartena. Ny olona manamartena zany olona tsy mila an' Jesosy Kristy zany, fa le olona nahafantatra hoe io fa nitariny fanan'Andriamanitra izy, nahafantatra ny fahotany dia miaiky ny fahotany ary mandray ny amelan'Andriamanitra ny helony, dia manomboka izy manavao ny fiainany fanao ny isan'andro ny fiainany. Makasary aho ny mamaky ny ndao any tsy manino zao na toko faha 1 ambin'ny folo, toko fahavalo azafady, zao na toko fahavalo.
dia nivorokatra fa raika ambin'ny folo fantarareo fotsiny le tantara dia tsy vakitsika koa fa fantatrareo io fa misy zavatra tiako anairananao rehefa mahafantatra le tantara io mijao toko favalo niny nivorokatra fa raika ambin'ny folo nety ny olona nakeo anatreny Jesosy izy ilay vehivavy tratra olona tanana nijangajanga dia hoy ireo amin'ny tamin'ny lalàna Mosesy sy nampianatra anay hoe izay olona tratra olona tanana tahaka zao dia torabato ho faty hoy Jesosy ndro miverina hoe zay tsy nanota taminareo ao ka torabato azy niala tsy kelikely hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zanjanjany ny olona niala teo samy nanina zany reo samy natsapa fa nanota ny tokony hotoiny zay zany zay tiako azonareo raha teo anatreny tompo izy niaiko zany teo anatreny tompo niala tsirairay zokonjokony ka hatramin'ny zanjanjany sy hoe niala teo fotsiny dia hoe avianao ataona izy atana le vehivavy fa tsika andao andeha tena tokony natao raha tena na tsy ano tena niaiky ny fahotana izy tena nanota teo anatrehan'Andriamanitra efa tsy misy tsy nanota zany zay dina tokony atao rehefa niala teo izy io tena mbola ao anatin'ny fanekena taloha io fivavahana io Jesosy mbola eo dia mankany amin'ny tempoly anao ino mandeha manao falatitra fa tsy voatety ao anaty tantara tsy hita tao anaty tantara zany dika zany a tsy mibebaka koa reo olona reo misy olona tokoa mandray zao izy fa nanota izy fa izy tsy mibebaka tsy mitoetra amin'ny finoana zany olo zany fa raha mino izy fa maty amonjy azy teo miasy janina Jesosy Kristy mino izy fa na helokizy na helokely manao ona nefy teo anatreny Jesosy Kristy mofo fan'Andriamanitra zany fa izy tsy mino matahotra izy anatina tompo anga na izy mihitsy milaza fa tsy manana ota mamita tena tia nitoky aho an'izay resy lahatra anatina ny tompo a angataka famelampeloka maleo anatin'ny soratra ataonao raha manoratra fa manoratra foana ianao hitako fa tsy ampiaranao koa zay soratanao ka efiry zay efa lany efa 5 taona sika niaraka teny firy zay karne lany nanoratana tao tsy ola miova ihany misy ainanao trano zao Isaia toko fatelo amby efapolo andiny fa 5 toko ho azy zay miainy maka to manatona ny tompo miaikely teo anatrehany Isaia telo amby efapolo 5 43-25 nao toeteny frantsay ao so mba ino no manaitra ny sasany tokatra baiboly Jehovah no miteny izaho dia izaho no mamono fahasonao no ny tenako no ny amin'ny tenako izaho dia izaho no mamono fahasonao ary tsy ho tsarova koa ny fahotanao tsy ohatry ny ataonao io nanatona a le zanakao lahy niaiky fahadisoana taminao izy dia teo izy dia mba mikopikopy kely teo izy dia mianaka dia mamela helokao a inona koa zay mamela heloka eo ho misy pika kely ao an-trano le nanao an'izao ty mbola tsy fianana any le zavatra efa nikely efa nisora efa nangatany famela-keloka taminao tsarovanao ihany fa Jehovah tsy manao zany zay heloka nitenao teo anatreny dia tsy ho tsarova ny ianaro zany amin'ny fiaramiaina mba tsy sy ny lolo-po tsy sy ny otro-po ka lasa tsy mahiny ty namana tsony ianao izy ny namana tsy anao diso aminao eo ka io an'izay dia iny ianao dia isaka mahita azy tinanao an'izao isaka mahita azy nefa rana izy any amin'ny tomobile fa samy mitondra tomobile dia fizy ahoana ny trosia zany ilalena anao zao iny
ny olona mitoetra finoa dia olona nanatona ny namana izy tamin'ny côté ray zany izy nanatona ny tompo nangataka famelan-kely koa niekeko tena treny tompo na azo famelan-kely olona mitoetra ny finoany zany matoko ny famelan-kely koa omen'andriamanitra azy fa izy ko natono ny namany am'vola zany matitoko fa 5-7 zay hoe raha eo ianao ny lohan'ny altara eo matsiaro fa manana raha elo aminao ny rahalahinao dia makanesany aminy atao zay vananao aminy fa viany anao vao verena atelo ny fanatitra ao matio 5-7 dia nanatona izy dia niekeko taminao eo nanao miresaka ohatra ny dia mampinamany ery ohatra ny lefanao ny sasany tazoko dada ilety fotsiny tsy dadatra ty rehefa tsy ame fonao ny tsinao zany hoe dada zany paster aza manao zany voalasa le olona voalasa ko mivoaka ny trano avy miresaka tena reo famelaheliko tena reo atsinao reo ny eo an-trano rehetra nefa nisoratra anazy nefa nankianatra anao matitoko fa 8-10 fa 10-10 raha nanao nanita taminao ndrarana dia da nanitokana ianareo roa lahy dia mpafataro azy ny fahotany nareo roa lahy dia vao vitokana tao nareo roa lahy nareo rovavy nareo mianada dia voalasa izy izy ty leopardika eo ny zanaka vady aman-janaka hoe fa miandry voalasa io vo eo le varavara aonazy ny fihinany tao tonga ny anareo izao mifona ony izy fona tampoka dia nataoko tamin'ny hoe mamelameloka ao any dia izy zany olona mitoetra ny finonanao amin'izany ty ny probleman'Jesosy ty kristianina ty Luka 20:9 fahijanona fa za matahotra anao loatra zany satanisy zany Luka 20:9 vakina ny 5 ka hatramin'ny 9 mba hazava ny resaka fitadidiana tsara indrindra ny aizana mitadidy tsara indrindra ny ten'Andriamanitra sady mamaky no mandre mahita ny aina fa tsy tadidinao io sofina roa monjana io io masonao tsy mahita ninina very ny atsasany Luka 20:9 ary hoy tompo elo izy elazay nylay tsara tsy marina fa Andriamanitra tsy anverariny mbo fidiny va zay mitaraina amin'ny andro manariny ary ho hitaredretra va izy lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raha vo zanak'olona no ahita finoana ty ambony tany va izy zany problema tompo aminao mo ahita finoana ty ambony tany va ny tompo zay ny fantaniana zay dinitsika eo amin'io ko hitanina farotompo fa 3-10 hoe dinio ny tenanareo na mitoetra ny finoana ianareo latsika maka ilany amin'izany fieritreretana zany maka ilany amin'izany fampiarana zany fampianarana zany io hira nidirantsika tato am-piangonana tady io fa reny hira apetraka reny misy antony sy misy heviny tony amin'izay fampianarana sy fiaraham-bavaka ataontsika eo hira fanampiny fa 1-10 hoe tsy vita pomena tsy mitomany ianao dia mampalala anao palestina toy zay fa io
izahanao mitoetra ny finoanao famantaranao na mitoetra ny finoana ianao na tsy eny laforoa ianao manatona ny tompo mieky fahotanao mangataka famelakelika matoky avelan'andriamanitra ny eriko fitsarovany intsony zay fahotanao rehetra liberenao zany an'izay tompo malalaka be no anatonanao an'andriamanitra satria tsy matsiary tsony le fahotana efa navelany iny fa dianao koa mizatoetra ny finoanao io mamantatra ny toetrao manahoana ianao raha mahatony olona ka ekeny fahotana makataka famelana aminao izy navelanao ve indray dada raha mbola mba nanina ihany tsy dia maninona fa rehefa mafimafy kosa io miaratsy atata fa maso solomaso nify solonify loi de talion zay tiaba tiako zay tsy tiaba aso tiako ina zany fiteny zany zany ny fiainanareo fa marifaty ohatry zany satria nanao an'izao ahy ho azy koa ny amin'ny point x de mitady point x eo zay point x mahita asiko am'izay tady zany am'izao fiainana manontolo zao ho aizy ianao mba imagineko mba dio kely tonga any an-danitra ianao io zany le point x afarany eo anatrehan'andriamanitra ianao dia iteny am' jesosy ianao hoe tompo te hity za fa ry bandy ry tsy mety amiko mihitsy jesosy zany mba nandefika taminao dia niteny taminao hoe midina ny fifaliany tomponao dia eo mba mbaravarany lanitra ianao teny tompo tena reko mihitsy zany antsonao zany tena mamafinaritra any tena fa tena tsy mety amiko dia bandy ry tafitra za tsy hifitra anaka izy za mpitoriteny a ody mampimena ohatran'izany dia ohatry hoe fomezana no io moazoazonao anatin'ny toriteny fa tsy le anatra raisy faza manao zany amin'ny rahalanao any amin'ny anavavinao rahavavinao faza manao zany amin'ireo mpianakavifona aminao reo fa tsy mahasoanao zany tsy afaka iaina malalaka ianao ihany mamatotra ny tenanao amin'izany izy mety efa fa tsy naninona tso satria izy fa ny folo dia fa mila izy fa adinonao le izy fa ianao tsy nanadino ianao le voafatotry le tsy fanadinonao fahotana iny ianao le fahotana ny ekeny taminao ray ao andamosinao foana izy ko mandeha ianina nanao an'izao aminy mavesatra fininy ianao eny an-dalana eny tsy gaga rehefa mifakaitanao eny an-dalana tsisy zany miramira tava zany fa ny ena amin'ny raha lahy anabavy rahavavy tsisy olona moto belona olona mavesatra tsy gaga tamin'ny taratasin'ny apôstôly vakio dao ny taratasin'ny apôstôly paoly faranany am'izao famakiny ny fianarana zany rehefa hoe mamantatra hoe taratasin'izy taratasy io dia hoe vao hitanao zany fiaravana apôstôlika atao dia fantatra hoe taratasin'ny apôstôly paoly zany fa ny fahafantaranao azy kio rehefa mamarana ny taratasiny izy fanaova veloma amin'ny rahalasy anavavy rehetra mifanoroa amin'ny fifanoroana masina dia mba mifanoroka rehefa mba mifankahita fa miaratsy ny any fa misy oroka jodasy eny an-dalana ary teny aminao any manaraka rehefa ifanoroka amiko ianao oroka fa anaka anao amadianao aho dia rehefa eritreretinao amitady amadika azy ianao dia aza manoroko za manko za reza za reza nareo be dehibe dia fanenentsika dia nareo be dehibe
inona rehetra anatranatry ny dada sy neny zany anatranatry ny zanaka sy ray aman-dreny zany ataoko zany mba kristiananana hoavy fiavanatsika fifandraisatsika rehefa tonga avy aty ianao tsy makitsika zao dia amizay ianao mba manany devoir hoenty mody farafakeliny tonga any an-trano amaiky ny lalazany paster tany mpiangonana iny tonga any an-trano anao aza mbola maiky nakaniny raha afaka mifampitaona dia mipetraha mitsy alohanaka fa vakitsika le lazay paster vakiny vakio any salamo fa 10,000 rehefa tonga any an-trano dia atao fitaratra mba izanao toetra ny fononao io salamo fa 10,000 tsy hamaky aho itokona mihitsy tsy hamaky an'io zao fa ianao any an-trano mamaky azy raha misy blème ny famakina azy aza vaitsika eo amin'ny heriny aza tezitra am'izany fiteniko zany fa miteny amin'ny tanora azy zany raha tsy azo azo miantitra zany altsio problème ty paster lazainao hoe mizaha toetra antsika ny tompo fa ianao mizaha toetra ny fononao ianao mihitsy mizaha toetra ny fononao mamantatra ny fononao mahirezana amen